manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray araka ny sary azo avy amin'janabolana dia misy fikorotanana trany aloha ao amin'ny lakan-dranony Mozambika noho ny mafin'ny mousson na ny talio isika amin'ny teny malagasy. Araka izany ara dia saika mbola maloko hatrany aloha ny ankabeazan'ny faritra maro eto Madagasikara raha arahana oram-baratra mihitsy aza moa vao maraina any amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ho an'ny faritra anatiny moa dia mety anorana manify zany indraindray. Etsy ankilan'izay noho ny tanjaky ny talio izay hatrany dia vinavinaina iamafy hatrany ny fitsokon'ny rivotra manomboka aty Besalampy ka hatrany atao Lanaro mety isy tafiotra mahatratra hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora mihitsy aza indraindray. Entanina zany ny mpampiasa ny ranomasina indrindra isika mpampiasa sambo madinika na lakana mba hitandrina mafy na tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandrapalasa ity faritra andro ratsy ity. Raha araka ny vinavina moa dia saika mbola andrivotra hatrany ny andro any amin'ny faritra iny hatramin'ny alahady ho avy izao. Etsy ankilan'izay dia entanina ihany koa isika mba anaraka atsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny atsipiriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotokony aty amin'ny faritry Sava atsinanana vatovafitovonany ary atsimo atsinanana raha toa ka arahana orana malefaka zany aty amin'ny manodidina ny Antalahy na Lanjorofo mety hitatra hatrany Toamasina. Ny any amin'ny faritry Boeny sy morontsiraky Sofia moa dia vinavinaina azo oram-baratra ny voamaraina. Ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny faritry Melaky atsimo andrefana ny morontsiraka ny faritry Menabe miazo any Ranohira, Betroka, Bekily ary Belo raha toa ka saika andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny ny faritra sisa rehetra mety arahana orana manify aza moa indraindray aty amin'ny afovoantany. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia omaina aloha ny andro amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra Androya sy Anosy raha toa ka andrahoana mety azo tandrifindrahoana indrindra ny takarivana ny alina manomboka avy aty atsimo atsinanana vatovafitovonany ny faritra Atsinanana ary any Sava. Ny faritra sisa rehetra moa dia azo oram-baratra mety alohavana na arahana tafitro zany indraindray. Andao jerentsika indray ny tomban'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso mananika hatrany amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra aty atao Lanaro raha toa ka eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré zany ho an'ny afovoantany. Andao jerentsika indray raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma ho avy izao andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko ny aty amin'ny faritry Sava atsinanana ary vatovafitovonany raha toa ka azo orana tandrifindrahoana mety arahankotroka avokoa ny faritra sisa rehetra. Raha araka ny tombatombana moa dia mety ho betsaka hatrany ny rotsakorana aty amin'ny manodidina ny morontsiraka atsimo andrefana sy ny morontsiraka ny faritry Menabe. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny zoma zay hatrany zao dia mahatratra hatrany amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny tendrony atsimo nosy raha toa ka eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré zany ho an'ny afovoantany. Andao faranatsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia saika omaina aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny morontsiraka ny faritra Atsinanana sy vatovafitovonany raha torak'izay ihany koa andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko aty atsimo andrefana ary Androy. Ny faritra sisa rehetra moa dia miandrandra orana tandrifindrahoana mety arahankotroka avokoa mety arahana tafitra moa zay indraindray indrindra aty amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany raha toa ka eo amin'ny 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Morontsiraka Atsinanana zao dia manodidina eo amin'ny 1 na 3 degré ny maripana ambony indrindra raha eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 3 degré zany any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy izay avy ety mety eo Madagasikara dia manentana antsika tsirairay mba samy hikajy ny tontolo iainana avokoa. Mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra indray ary veloma tompoko.